Manahoana daholo nareo rehetrarehetra tonga soa atao anatin'ny starany love fandaharana isaky ny Saint Valentin dia miaraba ny mpifankatia rehetrarehetra ihany koa indrindrandrindra. Tratry ny fety mifankatia moa zany dia aterina ny araba ho anareo izay mijery anay amin'izao sabotsy ny 2020 ny volana febroary zao eto amin'ny fahitalavitra Jumin. Araka ny ahafantaranareo anay foana isan-taona dia misy ny mpanakanto maro isan-karazany izay mihindrana ny hiran'ireo mpanakanto ihany koa ary misy ny sketra na hoe tantara fohifohy kely izay mampiseho ny fanao mpifankatia andavanandro. Hira-pitiavana daholo mazava ho azy zany satria Saint Valentin le resaka eto fitiavana mety le resaka eto eny mety misy fijaliana ihany fe amin'ireto resaka fa tena fitiavana ny tena resaka eto dia ny hira-pitiavana mety hoe nalaza be hatramin'izay no entin'ireo artista maro be miaraka amintsika eto androany dia mandeha tsiroroa koa zareo satria izay maha Saint Valentin anazy hoe couple duo zay daholo le hira ho hitanareo eto. Anisany ao zao Badio sy Gracia, misy any Larisse Paris, misy any Mano sy Mirarta, misy any Manantso sy Mirana avy amin'ny Kalavazo, mendrika sy Amizo, mendrika lahy io zany satria mbola misy mendrika vavy indray miaraka amin'ny Tojo Emilio, dia i Rolf sy Feifa, dia i Val sy Moria zay no avy eo zay rehetrarehetra zay no ananisananareo hiaraka aminay hatramin'ny farany. Misy raha tsy voatongoka teo izareo satria izy niditra sao dia zao. Asambutsy fantatroma tsy fanandrany namerikazany andro dia mbola sahiky an'izao milaza aminao my baby dia alaninao andrisy lahatrao dia mba mangatabaovao le valitiny sao fotsiny mody adalalay malala sao mila mahalala fefamba ela ihany sika no mifankalala teny akanao la miavanao tsy mierikady tsy manjery tsy miteny faza izao le mitomany izao mararary izao mangano antena tino faza ratoana mitamy ratoana fisafo ratoka tsy ampy anao zay ihany ambadibadikany ianao io matsapa miana anatiko any ianao io matsapa miana anatiko any mety ho diso feveranao nefa sayany aleoko lomano tanda tsy madisy mba endo ihany zay olazaiko aminao my baby tsy nataitranao mihitsy fery ny sangisangy sy any ihany nataoko anao fonjao adalan-dreviredy mbola miandrana foana manantenana foana tsy mifidy fotoana mbola endrana foana asa mitsona hoana asa ihany my baby miandranao ao efatra amizao faza izao le mitomany izao mararary izao mangano manotena tiro faza ratoana mitany ratoana fisafy ratoka tsy ampy anao zay ihany ambadibadikany ianao io matsapa miana anatiko any ianao io matsapa miana anatiko any Tulinao te iaraka aminay aza miayay avy miara mivatsika findray mba vazivazy fambatantariny ka ho tantaraina ihany faza izao le mitomany izao mararary izao mangano antena tino faza ratoana mitamy ratoana fisafy ratoka tsy ampy anao zay ihany ambadibadikany ianao io matsapa miana anatiko any
naveriny Joda Sorova tamintsika indray aloha zany ny rano Marion ianao io iny fa ela be mihitsy aloha tsika tsy nitena inao an'iny fa ohatrany zany findramany kely zareo dia arabaina aloha zany aloha fa dia tena nareo ny tena mpifankatia eto aloha amin'izao Saint Valentin zao fonafoana mandrakizay mihitsy ny raha reny ie tonga dia Joda no antaniako inona le toetra kelin'ny rova le tena mba tsy afoizanao anazy iny mihitsy misy ve ohatrany eritreritrela be eny anisan'ny eny fianarana foana moa zany ny fiainana dia anisan'ny toetra mba tena tsy afozako azy zao efa manomboka mahay mandefitra efa manomboka mahay mandefitra ary ao an'ny rova manokana inona ny tena hoe toetra ny Joda tena tsy afoizako any Joda iny mihitsy le mandefitra tena izy tena be fandeferana ao anatin'le zay zany nefa lasa point commun nareo fa dia ankasitrana be aloha e nandramaka an'izao fandaharana Star and Love izao misy fanomezana kely mihitsy rehefa mandalo ohatr'izao moa zany rehefa indrindra koa fetin'ny mpifankatia dia rariny tsara mihitsy raha toloranay fanomezana ianareo toloranay reny fanomezana bougie parfumé ireny fa dia ankasitrana feno andao aloha ary iraritsika soa kely ihany aloha i Joda sy Rova ireo mpifankatia manaraka n'izao fandaharan'izao isany tsely mahaiza mifankatia tsara dia tsy hoe amin'izao 14 février zao ihany fa ratrizay fandeferana ny zava-dehibe ao anatin'ny fiarahana rehefa tsisy an'izay dia sarotsarotra kely zay indrindra zay zany niafatra kely aloha raha ho an'izy mivady aloha dia zay ary ankasitrahana feno averina foana ihany fa andao aloha ary omentsika ny mika indray aloha ny fitenenana mankasitraka zona amin'ny fitenenana dia eto amin'ny ty toerana ity zao misy anà amin'izao fotoana izao raha matazanareo dia tsara be mihitsy ny zavatra hita aorianao aizany misy anà amin'izao fotoana izao ety amin'ny Grand Hotel Urban eto Ambatonakanga misy anà amin'izao fotoana izao isaorana be dia be zareo satria zareo no niantoka ny toerana amin'ity émission Star and Love amin'ity taona 2024 ity fa toy izantsika ny fandarana mbola misy ireo sketch andao jerena indray raha hoe ohatrany ahoana indray ny zavatra ataon'ireo mpifankatia inona keny sakafo arivantsika ao sakafo ariva iny efa mba elandry aloha maro sakafo ariva androany fa ngamba tsy ny vehivavy manao an'izany misy ohatra hoe vehivavy no tokony andro sakafo ianao foana hatramin'izay fa androany vao niova tamiko eo koa fa za foana dia isanandro izao maro sakafo maraina atoandro ariva eo aloha mba hainao ireny manao anazy dia zay fa efa mitady vola dia mbola zay any nampandrahonareo sakafo rehefa tsy anao dia tsy mihinana zany za koa ngany tsy manana ny kali ahoana tsara kali kalikali kali afaka ikarikaray kali ianao raha zay ny olanao madama ao io dia mila vaniny fotsiny nefa nytony vidiana amin'izao ve sa atao inona kanareo koa ny tsy miteny tsara hoe kalikali ndry koa dia misahirana ny kaly matsiro efa vonina io sady makarano fotsiny ane rano dia vita sady misy ny lasary poulet dia ny na crevette tiany andry dia tiany ana ao ne by chef Mathieu ty sady efa misy fourchette ao anatiny fa mampiasao ihany aloha karakarakaraka tsara mihitsy chef ne mahay ndry fotsiny tsy miteny ao iray zay dia miandry kely matsiro ay kosa efa mahay mandry sakafo ka efa mety zany dia lafoana amin'izay zao mandry sakafo isanandro tsika moa mila mividy savony dia fromage efa le niteneniko anao moa zany dia mila mividy an'ilay ohatry ny fitaovana fanamboarana mofo iny koa rehefa manao course Alondry alondry mandeha rifina fa za mila misaina kely ato amin'ity trano fisainana ity eny fa nefa koa misy an'le zavatra anankiray tokony vidintsika efa elo be iny hitanao hoe efa telo volana angamintsika hoe hividy an'iny foana le volany misy fa tsika mihitsy ohatrany hoe tsy dia hividy an'le fitaovana Dala Alondry mivoaka zay aloha ngamba mba fangatako mivoaka Alondry vetivety fotsiny fa za tena manao zavatra indri ohatra mbola mampiresaka anay nefa za efa hita fa miasa saina dala aloha mandeha mihitsy aloha
dia artiste papier kay ato tsy maintsy atsoma ihany Diana mba ameo taratasy Diana tena tezitra iny meo tsisy taratasy na zany ampiasaiko eto tsy maintsy dia izay zao ny anahy dia mba inona zany ny ianao toetra tsara toetra ratsy raha hoe miaraka zany tsika ny azy zao ny toetra tsarako za tena olona be fitiavana be tsara be zany za koa mahay zavatra satria za tena tricolore tsy mamaky boky zavatra haiko tsara be dia be zany kay tsara be zany ary mba hoe toetra ratsy indray toetra ratsy za olona farak'izay maniaka rehefa nisy zavatra hoe apetraka eo tonga dia tsy azo kitikitihana fa tsy hoe mbola akorotanao zany zay zavatra alamiko tonga fa milamina mipetraka tsara amin'iny iny tsy mila kotokoto taniny io zany fa milamina tsara za koa rehefa maraina tsy maintsy zany voalohany amin'ny dosy tsisy zany hoe misy olona lohako zany satria le raha mafana mety hoe lany dia aloha za foana tsy maintsy voalohany amin'ny dosy tsy mandefitra amin'izay voalohatra amin'izay dia toetrako anankiray azo lazaina hoe mety hoe toetra ratsy ve za koa tena mandefa rivotra foana ny alina ary iny tena mafy be le tena le plasy fa ny olona rehetra manao zany daholo fa tsy dia hoe tsy ho zakanao zany fa tena matetitetika le izy satria tsy hoe tsy mety hoe isaky ny adiny iray fa mety matetitetika ny iray raha matiora fa tsy enta fa mety ny telopolo zany ao anatin'ilay izy zay toetra ratsiko zany fa raha hoe tsy maintsy miaraka zany tsika dia mba manana toetra anankiray zany tsy maintsy fantatra hoe za tena olona tsy mandy mety raha mpifankatia re dia mino fa efa niainanareo avokoa eny tsy avokoa moa zany fa reny zavatra nataonareny misy fotoana moa zany le somary miampy kely zany hoe somary exagéré kely fa na dia zany ary dia hoe ny ampifaly anareo ihany koa ny tanjonay amin'ity andro ny mpifankatia ity ie matetika moa zany anatina sketch ohatrany hoe le adiady satria reny tena mampifankatia reny miadiady madinika reny fa le izy koa nefa hoe tsy azonao hoe hitarina be hoe niady madinika ianao dia efa iny ny andrasana hoe kendry-toana hoe aloha zany sara aloha hijanona fa tsika koa miady foana satria ohatra ny hafahafa koa raha tsy miady mihitsy any ohatrany hoe inona koa zany tsirony ao anatin'le ferana fa tsy maintsy mba misy zavatra hoe mba misy masitsika kely misy piquant ozy izy tsika izay eny dia mbola mitoetra aloha zany ferahantsika satria misy mpanakanto maro miaraka amintsika amin'ity anivy ity anisan'izany zao i Rolf Sfaif izay ihira amin'ny ilay hira izay mitondra ny lohateny hoe efa lasanao Nahitako anao voalohany tamin'izay nanahirana sy sarotakarina tsy hoe ratsy fanahy na miavona fa tiako hajaina sy arovana zany efaky olombelona tsy ho mafito ny fitiavako anao efa lasanao ny foko sy manodidina ay favelao ao ananany aiko toy ny amelako anao
fana isika tsy akizy na tsy matotra fafahantsika tsinjovina tsy jalitoa ny voa fatotra izany efaky olombelona tsy ho mampitony fitiavako anao efa lasanao ny foko sy manodidinay avelao ao ananany aiko tonya melako anao rety efa lasanao ny foko sy manodidinay avelao ao ananany aiko tonya melako anao rety nahitako anao voalohany tamizay nanahiranazy saritakarina tsy hoe ratsy fanahy na miavona fa tiako ajaina sy arovana efa lasanao ny foko sy manodidinay avelao ao ananany aiko tonya melako anao rity efa lasanao ny foko sy manodidinay avelao ao ananany aiko tonya melako anao rity ankasitrana be deabe i Rolf sy Fefa miaraka aminay atao anatin'ity fandarana Star and Love ity izay hoe anomezana sy anomezana lanja ny fitiavana tsy ataoko hoe nindrana satria ataonareo endriny hafa kely moa zany le hira ao anatin'izay tontolon'ny fitiavana zay fa eto moa zany mandeha ihany koa ny resadresaka hoe raha ny hevitrareo zany zao aloha mba nareo ny ampanakanto be reo no anontaniana hoe inona zany no tokony mba ataon'ny olona amin'izay hoe ampaharitra ny fitiavana amin'ny olon-droa angambany. Amiko manokana aloha miankina amin'ny tsirairay le izy nefa ny olona tsirairay ary mbola sahirana amin'izy rery dia raha mianankiroa va maika manahirana dia misy hoe mila mifakahazo mila mifametoky mila mifampatoky izy mba aretana zany somary sarotra nefa tena zay tena mifampitokisana aloha no tena ilaina be mihitsy. Ary fe ie raha manao manokana indray aloha dia ny fifandeferana fifampienoana fifampiresahana angamba ny tena fanalahitana. Zay tena izy daholo mihitsy zany ianao le tononkira teo hoe tamin'ny ianao vao hitako voalohany mety ihany zao mety misy olona tena hoe mitety fitiavana be amina olona inona torohevitra indray raha zay hoe ahoana raha ny fomba ilazako an'ity olona ty tiako ane ianao ty misy pika ve reny raha ny hevitrareo iny koa mbola samy taloha manko hoe ie samy manana asa ankatrana be deabe aloha i Rolf sy Fefa niaraka taminay tato anatin'ny Star and Love sao dia misy teny kely ary ho an'ireo mpifankatina ny mpanaraka amin'izao fotoan'izao. Amiko manokana angamba hoe mirariso be da be ho antsika rehetrarehetra malagasy dia indrindra fa ireo mpifankatia
dia ny fiainana moa misy ambony sy ambany dia tsy ny raha hoe sendra misedra fahasahiranana na zavatra adiady ny fifankatia sy tokony izay kory ny anakana ny fitiavana fa vao maika ary iny tokony anamafy azy fa eo le hoe mila mifampiresaka mila mifandefitra mila mifankatia mila mifampatoky ngamba tsy mifankatia raha tsy miady moa zay haiko tsisy azany loha tsy miady zany ie raha ny avy aty amiko manokana angambany a dia privilège be ny afaka amity am'izao satria efa meratsy ny fiainana dia raha ohatra ka mbola manana an'izay ataoko hoe privilège amin'ny teny vahiny izay dia ararotina dia iaino ny androany aloha dia ny apitso hita eo ihany atao mamy be foana fiarahany mijary lasa marandray nefa nitongotra raha mamy be foana eny ary tsy avelanay mandalo foana moa zany nareo fa misy ny fanomezana kely avy aty aminay atsarovana hoe tony le tany amin'ny Star and Love rehefa le mirehatra iny ny labisi sy ny vide poche izay fanomezana dia ankasitrana be dia be anareo nitotra niaraka taminay mbola mitony ihany hatrany ny fiarahantsika dao omena Mathieu aloha fitenenana hoe ahoana ny anoizantsika azy Mathieu mbola toizana ihany ny fandarana izany hoe anatin'ny fandarana sika fety ihany koa lanonana rehefa miresaka an'izay dia misaotra ny traiteur miantso traiteur foana sika tamin'ity fandarana Star and Love ity aloha dia ny traiteur Latifa no anisany hoe nanomeny sakafo ahafahanay manatotosana izao fandarana tianareo be izao iverina kely anatin'izay hoe fety ny mpifankatia izay sika dia reto indray misy sketch kely maromaro mahakasika an'izay Zay lesy le izy zay le tantara zany lamina fa nenay koa lesy raha fotsy tena mandry vao tonga ao an-trano hoe laha tsisy misasy vilia fa anjarako izao manasa vilia eritreretina lamba zany lamba io tena tsy mety ity zany la rehefa ao anaty relation zany la zany le midomine azo nazo io ny avrafotsy zao izy tonga dia domineko tanteraka mihitsy tsy ameko mahavirana mihitsy ao an-tanànao tsy mijaly be amin'izany ve rafotsy ka tsy maintsy zay zay bandy tsy maintsy zany midomine ninona zava-mitranga tsy maintsy midomine décision ohatra tonga dia tsy maintsy zavatra tsy maintsy za foana manao an'io ao nary tena anaovana zany tsotra kely lasa miditra ny trano lamba sy hoe la hoe tena la lehilahy la ao an-trano mila botiboty lahy dia mba dominenina kely izy satria io rehefa tsy dominena koa dia manahirana be le problème da la io zao miantso anahy mihitsy zao izy io tsika aloha resaka kely aminazy mihitsy aloha allo ay efa ho avy ka efa ody efa kely sisany dia lany le zavatra ataonay aty fa ahoana ay tonga dia apetrao fotsiny fa tsy maintsy ataoko ka tsy maintsy ataoko dia le rano ataovy mafana tsy mety io vao tsy rano mafana tsy mety vao tsy rano mafana ka rano mafana ihany za tsy manasa vilia zany raha vao rano mangatsiaka ay dia le ambina rarao koa tsy maintsy ataoko zany zay hoa efa ody azy ao ka efa ody azy ao efa tapitra le izy fa tsy maintsy rano mafana za tsy manasa vilia amin'ny rano mangatsiaka zany dia tsy manao raraha koa rehefa vao tsy zay ok ary eny efa ody io ay mitovy ihany tsika domine ohatra zay mihitsy izy za zao zany aloha tsy maintsy andeha aloha fa misy raha be dia be tsy anona rangava efa zay domineko mihitsy mitovy ihany tsy rano mafana za tsy manao raha zany vao tsy rano mafana eny mety eo be dia ana ohatra zany tia fa mila zay le conseil zay fa nolo za andeha manjary matiny ary vao tsisy minina zavatra azoko mihitsy koa ty ka ianao tsy mijery tsara ianao tsy manaraka fa be fanontaniana foana koa ny ohatrany tsy maly lasa aloha inona zay zany sy natao amin'le relazy manendrikendrika ilay sipa zay dia niaraka tavy zany sady tapanany taiza koa moa tsy namana fahapitarana ilay vehivavy mihitsy koa ny diso amin'izany iny moa ny dirana vavy amin'izany normal aloha mamaky viliako vola ny alana tamin'ny tsy asika manina mamaky vilia ave tsisy nanambary era saropiaro loatra ilay vehivavy
Fantako moa ianao mitantana vehivavy. Mangina aloha ianao e. Tsy mety mihitsy izany mitantana vehivavy izany. Namana dia namana fotsiny fa tsy mila Ka tsy mety koa zany fampivazavazana ohatran'izany. Lefa ohatran'ny hoe zany hoe milanga vaniny amin'ilay izy zany tena tiaziko e. Ianao tsy mahazo an'ilay film ety dia ohatran'ny hoe zavatra mihaino an'ilay olona tsika dia lasa ohatran'ny zany ireny tezeranao. Ianao mankarary ny an'ilay lehilahy nefa izy mitantana an'ilay namany vangavy sa ianao mitantana ny namanao koa. Tsisy hoe mitantana olona koa e. Fa ianao ohatran'ny hoe mandreraka ohatran'ny hoe ilana ho vaniny ny film tsy azonao. Zay indray no menareo tsy. Dana koa vakio daholo ny vilia antsika jerentsika an'izany e. Dana vakio. Andreraka tsy. Mbola tsara foana ilay setia. Bibiko mihitsy tamintsika sera voalohany taty tena hoe tena tsara samby lasa misimisy paysage tsara fotsiny satria tamin'ny voalohany tsika ilay manondronondro ohatr'izao fotsiny ary eo ampiaraka mara dia manondronondro foana. Tsy maintsy tsika zao tokony mandery raha izay bitokitra vitantsika. Tsy moa izany inona ny tondrotondrona fa eny e. Le amin'ny alina koa aloha ilay izy tsara nefa fitaina ihany na zao andro masava izao mahafinaritra foana. Mahafinaritra ohatran'ny fiarahantsika fa efa entsika teto fa aloha tonga dia hoe teto no nanomboantsika ny fiarahana dia eto ihany koa mba angatabaty andrina angafa tena efa valy taona angatsika izay miaraka dia mba nataoko surprise kely ty hoe mba hakavady andriako izaho dia mba mazoto fendry mba ho vadiko ry anto satria mba zay zany objectif ny relation koa e mba hoe vaditsika anangana tokantrano dia tsy moa zany tsy dia mahay any amin'ny voadivoady be ohatrany any amin'ny alitara reny fa vokatry ny fo ilay izy dia mba naiky fendry mba ho vadiko raha ngamba ekeo raha ngamba nary tia. Lol. Fa hoana aky inona kiny mba hoe cadeau men'ny ankizindriandria amin'ny Saint-Valentin. Nenay manko tena efa Inona kina meny andrima satria zao za nentina nandeha tany amin'ny toerana ambony be tany tandrina misy an'ilay maison vue royale tonga dia tsara be tonga dia au clair de lune. Nenay nefa aky tena toanana fotsiny ny collier, ny bracelet sady misy perle le tsara be reny tena faly mihitsy tamin'izay a. Ve nenary ny sombotsombony fotsiny izay teny Indry izay fa tao anatiny koa nefa an'izay fa natongavanay tengany tsy Indry na dia limousine kizay nefa mba hoe Saint-Valentin fotsiny tena hoe tsara be mihitsy natao. Fa nenay araozy izy indri avy nividy an'ilay bracelet dia mbola nanao shopping ny akanjo ndraindray fa tiany tena zavatra tsara be mihitsy neky ampaka izay a. Oentiny any Séoul hono eky izy ampaka. Oui. Disa mbola hijery opa nefa oentiny opa. Iny opa Mathieu. Zavatra be ohatra ilay drama iny izany nareo fa handeha any Séoul. Fa le nitenenao hoe ampaka. Ny tokantranony ary mety mahafantatra koa le mpifankatia indrindrindra le voaingan'ireny mihitsy hoe manana diady kely, toetratoetra kely, ireny koa moa izany manome tsiro kely ny fiarahana sa ahoana ary Mathieu? Izay mihitsy le fifamenoana ao anatin'izay hoe mpifankatia izay mety misy ihany koa ny tranga tsy mitovy amin'ireny fa nareo ao an-trano nareo samy nareo ihany nareo roa ihany mahita an'le sangisangy kely secret anareo ny endriky ny adiny misy samihafa misy ny endriky ny adiny mpifankatia fa ireny moa izany dia hoe teny amin'ny fiarahamonina teny ihany no angalana ny aingam-panahy nanaovana an'ireny. Izay indrindra dia amin'ny fandaharana hoe Star and Love azy dia tsy maintsy misy star moa izany hoe Mathieu hoe hirahira kely satria araka amin'ny Paris sy Larissa inona moa ilay hira ataon'ny zareo? Tovitray lazao azy. Dao ary. Ani ny afatro Damba mandalo
Efa hadinao ny fisianyany raha toa sitraka dia zaho lazao fa mbola tiany fonony anao tsy miova na ela na oangana fitiny sangisanginako atraitra farifaty dia vodori valio tsotra heninaty bitsibitsy eo antsofiny fa mbola ty azy aho atraminy izao raha sanatry mifanohitra izay valy teniny holazainy anao raha toa sitraka dia zaho lazao fa mbola tiany fonony anao tsy iova na ela na oangana fitiny tsy sangisanginako atraitra farifaty dia hotory valio tsotra heninaty fa mbola tiany fonony anao tsy miova na ela na oangana fitiny tsy sangisanginako atraitra farifaty dia vodori valio tsotra heninaty laza ho azy raha nitovitr'izay no nataony Larisy Parisa teo tsara be mihitsy ny dio nataonareo sambanareo say vao niara-mihiry sambany ohatrany ahoany izany hoe miara-mihira mihira aloha zany izy efa natao fa hoe miara-mihira amin'ny olona mbola tsy niara-nihira taminao mety misy attente kokoa ve ao ambadik'izay sa hoe nanahoany manokana aloha tsy nisy attente satria efa fantako hoe ohatrany ahoana ny fahaizany Laria dia efa tsisy attente fa faly be fotsiny hoe miaraka amin'ny Laria Lehibe miara-mihira ka lehibe eny lehibe ihany koa ny hira nataonareo teo laza ho azy izay no lohatenin'ilay hira laza ho azy raha ohatra hoe misy tranga ohatrany amin'ny Titanic olona mpifankatia be inona no lazainareo amin'ny olona tianareo farany raha ohatra hoe izay ny andro farany rahanareo ohatra fotsiny izay raha hoe tena tonga izay fotoana izay Salut, tu m'as entertainé l'homme. Tu m'as dit, hein? Que non, t'as dit fatigue. Fatigue ianao ary mbola ho tikina tsy nafe. Eny e, mety fantaniana ohatr'izay fotsiny fa mety zavatra hitranga nefa tsy hitranga ihany koa. Mahafinaritra foana moa miaraka aminareo izay miara-miasa aminay foana rehefa misy hetsika tahaka izao. Anisany hoe fankasitrahana kely izay omenay anareo ihany koa moa izany dia misy
fanomezana kely izay omena anazy eo avy amin'ny Tsoamedy. Mahafinaritra kely sady manitra kely mihitsy izy ireny na tsy ampirehetina ary dia efa henonareo moa zany ny fofony tena efa manitra mihitsy. Merci. Tonga dia omena ny olon-tiana moa tonga dia lazao azy ihany koa ny ao am-ponareo rehetra rehefa manome an'iny fanomezana iny. Ny amin'ity andro an'ity ihany koa moa zany dia azo lazaina hoe maro ireo mpifankatia izay mankalaza an'izay. Nareo fa mety mankalaza an'isa Valentin? Ie. Eko tsy maintsy mankalaza aloha zany miady. Ie, fa misy indray nefa mpifankatia tsy tia mankalaza an'izay fa hoe ve ohatry ny isan'andro ihany fa Satria zareo mety efa isan'andro mpifankatia. Dia ho an'ireo izay hoe mpifankatia na ihany koa hoe ireo olona milona be anatin'izay tontolon'ny fitiavana izay dia manana hafatra kely ianareo. Any angamba ny hafatra mifankatiava foana dia mifandefera dia zay. Ianandray mahafinaritra be mifankatia. Dia tohizana foana mifankatiavana dia zay ka. Ie, zay aloha zany hafatra avy amin'izy ireo ny fiarahana koa moa zany mbola mitoy dia mankasitraka anareo aloha zany araka taminay nitondra hira mahafinaritra be tamin'ity anivity hafanao indray aloha toizantsika amin'ny fiarahana. Eny mbola mitoy ihany ny fandaharantsika isaorana be dia be aloha ny impact manohana ny fandaharana Star and Love. Fotoana ahitanandreo artista, fotoana ahitanandreo hira mpitiavana maro be amin'ny endriny vaovao dia mbola mitoy fandaharana mazava ho azy mbola ito izay mozika izay rehefa avy eo. Fa izao aloha tsika andao hijery kely tantara kely anankiray indray ao anatin'ny fiainan'ny mpifankatia. Iza zany le ekipa fotsifotsy? Ihany hoe dia ekipa n'Espagne hoe? Ale manao mangamanga? Argentine. Fa tsara kosa maheo an'ilay fotsifotsy noho ilay manao mangamanga? Tsara ka. Fa inona koa ity paoziny ohatry ny hoe mandaka bola nefa tsy mandaka? Tsy aza? Izao mihitsy ilay izy e. Izao mihitsy ilay baolina fa inona ty? Fa short an'ilay zalahy ty koa ohatry ny tokony hoe hatra aty ve? Sa eto? Ilay baolina ve jerenao sa ilay short e? Ka mandinika ny detay rehetrarehetra? Fa ty lehilahy ty koa inona ary izao paoziny izao? Fa ianao ve hijery baolina sa andinidinika ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ilay terrain eo? Iny fa maty ilay baolina! Ino fa maty ilay baolina? Tsy hitako ny nahafatesan'ilay baolina. Nana zany ianao mandeha any fa tsy andelindelina fotsiny be fanontaniana eto. Tany ianao mijery zavatra hafa ka. Fa izy io? Iza? Izy vehivavy mandefa message anao io? Tsy Diana. Bot io. Bot inona fangasa avy fa tsam. Sisana za io. Izy? Tsy izy ito ama olona anafotsiny application. Za tsy mandeha zany rehefa avy eo miaraka amin'ny namako rehefa avy eo. Le anao reny re any amin'ilay jeu reny dia manao an'izany fa inona ary ty? Aza manao an'izany angamba. Tsisy ninona zany ma io fa sendrana andeha fotsiny io fa bot iny misangisanginy namana indray zao io. Bot zany fa mahita tsara maso. Sangisanginy namako indray zao io. Aza manao an'izany angamba tsisy ninona zany angamba. Ndany ianao makany amin'ny Diana. Aza manao an'izany angamba. Aza tsy mila anao tsony. Io angamba aza manao an'izany. Ndana fa fotoana ny masatra anao zany. Tsy mety zany angamba. Aza mba manao an'izany angamba. Aza manao an'izany angamba tsy. Mika, zaho tany ampiasana androany tena nenjera, tena teo amason'ny ankizy teo tena menatra mampalahelo kely, tena folaka mihitsy ny tongotra raha nisy kely. Fa za koa nefa ny androany ka iny tsena fa tena nahazo promotion be mihitsy ny ako, fa tena nanao promotion be mihitsy tao amin'ilay anatao tena nahazo mora be mihitsy sady ilay tsika ty. Dia tsy haiko aloha zany hoe ahoana nataontsika fa amin'ny sabotsy izay dia hitsangatsangana ny mpiara-miasa dia any izay zany aloha any mandra-pahatonga ny tsy haiko amin'ny firy vao mety tafody eo rehefa avy eo. Eny e, amin'ny latsinainy neninay le manomboka mipetraka aty amintsika. Amin'ny latsinainy neninay maka aty amintsika mipetraka. Ay maheno ihany.
ho avy eo neny amin'ny latsinainy petraka aty izy. Samy manana ny toetra ny olombelona izay koa ny hoe mpifankatia mifameno tsara. Inona ny tsara hoe samy manana toetra mitovy sa samy hafa dia mifameno? Allo samy hafa. Am'izay Am'zay mifameno? mafameno ilay izy satria ohatran'ny Raha mitovy dia- raha mitovy dia lasa hoe lasa tsy mahafinaritra ilay fiarahana manjary lasa mety hoe tsy miady. Fa raha vao samy hafa loatra koa nefa dia mety mifandramatra be a. Ezaka ny mifameno foana ihany satria izay ilay izy a. Ohatra antsika zao rehefa manao fandaharana ohatra zao dia misy foana ireo mpamin'ny loka izay mifameno amintsika. Ao anatin'izay zao a ny tsomedy moa zany izay manao an'ireto fanomezana kely menan'ny Tsara tarehy kely. manitra be ilay izy. Lapisy anjely kely, lapisy kely dia misy vidy Asehoko poche. tsara mihitsy ilay tarehy izy. kely mihitsy ilay izy. Zao manitra. Azonao atao fanomezana tsara mihitsy reny amin'izao feto mifankatia zao tsy mbola tara raha hoe mbola rapitso raha afakapitso raha afakapitso amin'ny herinandro amin'ny tapa-bolana vao amin'ny fanomezana fa Foana. agastrana zany a ny Tsoamedy ndao ty antsika ny fiarahana mika mbola maromaro ny raha ho jerentsika ao a anisan'izany zao ity findramakira izay ho ataon'ny Val sy Moria ity a ao anatin'ilay irany diem PDB makafy an'ity Zay ny tena tadidiko amin'ny hira io. zay mihitsy ndao jerentsika raha ny fomba nanaovan'izy mianata azy. Malala dianan ora yutkunan Andram zemba itanlo famame Faiza miadetya Malalo si parang mapsyasa sa nanotuzao Aleo faita tiaba ko yano Natsapa ko famafas Yarita ko fancy ka now Fafnaretaku Fafnaretaku Nada te fará tanto de novo Hoptale sanado leso Bulat mapanin narasane Fumbayano alinale mituman Naisuta nawi fuke nawi dai Sare chetono tia saksaina Nyanzava changa tai kumalala Fukti alo asiu fananzai Malala Rasana siya novo tunanifiti Tandata nawa kurniati Azamyada nitona nitsingena Fati amku Dalala nami verina Hati mi verina
mitsangisangy raha zalaaloha misy mampamangy izao tsy andany iatry manafay avy antranonao de barakay. Malala irany Diema izay nandraman'ny Val sy Moria. Makasitraka anareo mandray anjara nanome an'iny hira iny fa ity zao misy fantaniana satria matsy hoe mpihira dia inona no mampahazoaina anareo kokoa hoe rehefa hitory izay fitiavana izay ve dia amin'ny alalan'ny hira sa hoe tonga dia miteny mivantana? Dia nao anokana aloha dia miteny mivantana fa ilay mihira kokoa mampalaizana. Izy roa zany. Za any amin'ny resaka mihira kokoa ngamba ny mavita miteny fa rehefa hoe miteny tsotra dia mipiretiretiky izay. Surtout amin'ny resaka hoe mitory fitiavana izay dia any amin'ny mihira mahay mi-s'exprimer kokoa zany. Ankasitrahany ianareo endrika mivantana sady hoe afaka raisin-tanana an'izay fankasitrahana izay dia misy ny fanomezana kely avy aty aminay kely izy fa izay fomba fiteny malagasy hoe ny fo manolotra azy tena efa feno be indrindra ao anatin'izao andro ny mpifankatia izao dia isaorana etona ihany koa ny salon izay manoloana ny fandarana, isaorana ihany koa Val sy Moria nandalo tato anatin'ny fandarana star. Aindy love miverina io izay rehefa eo fandao isentokely ao anatin'ny doka maritra.